Amin'ireo katita kely kosa indray mbola baolina kitra ihany zany rehetra zany sekolin'ny baolina kitra eny Ambotrimanjaka eny izy ity eto Almada. Izay no anaran'ity sekolin'ny baolina kitra ity izay amerina indray nilazany izany baolina kitra izany any amin'ny faritra Ambotrimanjaka iny. Tanjona dia ny ampiroborobo ny sokajy zandriny eo amin'izay baolina kitra izay. Namana Zakiny Ohatrano mitafitra antsika izay vaovao izay. Efa tao anatin'ny herinandro maromaro no navondrona atao amin'ny sekolin'ny baolina kitra eto Almada FC ireo katita kely misy 50 mahery mba hianatra ny fototry baolina kitra. Ireo ankizy ireo izay misampana ao amin'ny sokajy efatra dia ny U10, U12, U15 ary ny U17. Pitaiza sy mpanazatra efa manana traikefa misy 3 no misahana ny fampianarana ao amin'ity sekolin'ny baolina kitra ity. Ny alarobia tolakandro sy ny sabotsy maraina ny fotoana anaovan'izy ireo fanazaran-tena eo amin'ny kianjana ny Elotsara any Ambotrimanjaka. Raha ny filazan'ny Jean Rodin Randriambololona filohan'ny eto Almada FC dia any amerina ny laza amin'ny baolina kitra eny amin'ny faritra Ambotrimanjaka ny tanjona amin'izao fananganana sekolin'ny baolina kitra izao. L'école de foot eto Almada eto amin'ny faritra Ambotrimanjaka zany dia ety zany mbola tsy de misy le école zay ka ny tanjonay zany dia hitondra rivotra vaovao amin'ny baolina kitra eto amin'ny faritra Ambotrimanjaka. Manahoana ny fahitanao ny fahavitrihan'ny ankizy ety amin'ny faritra hoe amin'izay fananganana école de foot zay? Mavitrika daholo ihany aloha ny ankizy amin'izao fankafan'izao efa maromaro ihany ny ankizy efa tasaina eto. Tsara tokoa ny manamarika fa mpilalao kalaza maro no nivoaka tao Ambotrimanjaka teo aloha. Amin'izao fotoan'izao dia tsy dia namoaka mpilalao firy-tsony iny faritra iny. Ankoatr'izay dia manana eritreritra ny ametraka ny toerany amin'ireo fifaninanana regionaly sy nasionaly ho an'ny sokajy zandriny eto Almada FC. Amin'izao fotoan'izao aloha nefa dia mbola ny fampianarana ny fototry ny baolina kitra ahafahana mahazo vokatra tsara aoriana kely ao ny tena imason'ny teknisianina sy ny mpitantana. Raha ny fahitana ny fahavitrihan'ireo katita kely tonga manao fanazaran-tena eny amin'ny kianjana ny Elotsara dia ho tratra tsy ho ela ny tanjona apetraky ny mpitantana sy ny teknisianina. Ezakilan'izay dia tsy mikely soroka mihitsy ny mpitantana amin'ny fampitaovana ny ankizy ahafahany mivoatra aingana. Anisan'ny sakana goavana ho an'ireo voalaza fa sekolin'ny baolina kitra eto Madagasikara tokoa mantsy hatreto ny tsy fahampian'ny fitaovana hoenty mampianatra ireo ankizy eo aminy. Esse passo do ano que eu acho que